avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mila fanavaozana ny lalàna mifeny antoko politika eto Madagasikara hanatsarana ny fomba fanaovana politika. Ny ankamaroan-dreo mpanao politika izay tsy manana foto-kevitra mazava intsony fa baikoa ny fitiavan-tseza sy ny tombotsoa manokana. Ny totongana ny siam-piariana kafe tato anatin'ny telopolo taona farany, vokatry ny tsy fivoaran'ny teknika sy ny tsy fahampiana tosika. Ny fanjakana izay hamelona ny siam-piariana amin'izao fotoana izao, hamaliana ny tsena anatin'ny siam-piariana ny laza ny kafe malagasy eo amin'ny tseny iraisam-pirenena. Mikendry ny hanafoana ny fampiasana ankizy tsy ampitaona amin'ny ministera ny asa, amin'ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana ka apetraka amin'ny politika matipaika ho minisitra manomboka izao. Natomboka tao Ambotry Manjaka distrika Anambotra Atrimo ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary, karakarain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Tanjona ny hanamaivana ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Any ivelany nanao fitsidihana voalohany nosy ray any avaratry Japon ny filoha Rosiana omaly. Nosy izay mbola misy disadisa ara-diplomatika eo amin'ny Rosia sy Japon hatramin'izao. Fitsidihana izay notoerin'ny Prime Ministre Japonia avy hatrany, ny Antsipriandreo. Ankafaliana hatrany tomboka lasongo vavy no itsy indray nitokantranao amin'ity ality tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manasa anao avy hatrany hanaraka ny Antsiprianjay. Hoentsika manokatra ny fiarahana mila fanavaozana ny lalàna mifeny antoko politika, hanatsarana ny fomba fanaovana politika eto amin'ny firenena. Kabraraka ny lalàna ary tsy voaja mahatonga ny fikorontanana misy niteraka ny fiemorany firenena hatramin'izao. Tsy niviana politika sy ny foto-kevitra intsony no maharesy lahatra ny mpikambana hijanona anatsisy ao anatina antoko iray, fa ny fiarovana seza sy ny fitadiavana tombotsoa baiko ao anatin'izay. Andao rahantsika ny Antsipriana. Henatra ho an'ny firenena ary mandrantsy endrika ny Madagasikara, manerana an'izao tontolo izao ny fanaovana politika ataon'ireo solombavambahoaka. Député croupillon na parlement croupillon tsy manao ny asany amin'ny maha-olom-boafidy azy, satria lay mahavery asina azy dia voalohany lany tamin'ny alabato ny maro anisa ao anatin'ilay antemeram-pirenena. Dikan'izany solombavambahoaka tsy manan-kasina, solombavambahoaka tsy manao afa-tsy ny miaro ny toerany, ny tombotsoany, ny volany, ny hareny, ny vonainy. Zay zany le solombavambahoaka misy eto Madagasikara, zava-doza mihitsy. Dia hitantsika tsara le fiovanam-palitao ao anatin'ny vanim-potoana fohy zany, fa vao tamin'ny taondasa no obio Rajoelina, dia taondasa teoriana dia obio président Mikael. Isan'ny lahadinika lehibe andrasan'ny mpisehatra politika hiadinkevitra mandritra ny fanatanterahana ny dinika politika ity fanovana ny lalàna mifehy ny antoko politika ity. Takina ihany koa ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny fifidianana izay isan'ny miteraka olana lehibe isaky ny misy ny fifidianana. Eo amin'izay fampiarana ny lalàna mifehy ny antoko politika izay ihany
manontany tena ny olom-pirenena ny amin'ny tsy nandraisana fepetra tamin'ireo solombavambahoaka ny nivadika palitao tahaka iny ny ampiarana ny lalàna amin'ireo solombavambahoaka nivadika palitao amin'izao fotoana mazava ny voalaza ny lalam-panorenana araka ny andininy faharoa amby fitopolo fa tsy azo ny olom-boafidy iray atao ny miova vondrana politika parlementaire ankoatran'izay nahavoafidy azy mandritra ny febotao-mpiasana ka azo hongana tsy ho solombavambahoaka intsony izy raha mandika izany mbola mafisy ny lalàna laharana fa 240 tsipika 820 momba ny antoko politika ihany koa fa afaka esorina tsy olom-boafidy izay manao izany na mandika ny ligne du parti na ny fitsipiky ny antoko nahalany azy efa nitranga izany tamin'ny raharaha Christine Razanamasoa nalàna tsy ho solombavambahoaka ny tenany araka ny didin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny 20 martsa 2020 rehefa nitondra fanakinana mivaivay ny fitondrana volomboasary izay antoko nahalany azy olo solombavambahoaka roa taona mahery taoriny izay izany hoe taoriny norodana ny fitondrana teoloha nitsangana nanao fanambarana ireo solombavambahoaka miisa 20 nanona ny fitondrana rajoely nilaza ampahy be masy tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 14 oktobra 2020 fa nametra-pialana tsy ao anatin'ny vondrana politika parlementaire irmara intsony izy ireo nanomboka tamin'io andro io ary hiaradi hanono ny fitondrana tarihiny colonel Mikael Randrinirina niverina avy hatrany tao an-tsain'ny olom-pirenena ny sazy nampiarana tamin'ny filohany anteny miram-pirenena teoloha Christine Razanamasoa ka nampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny hoe tsy tokony ho saziana mitovy amin'izany ihany koa ve ireo solombavambahoaka niova loko politika na nivadika palitao ireo manome vana ny gaborarika sy betsy androfana eo amin'ny tontolo ny fanaovana politika ny fiovaovana ny antoko sy ny fivadibadihana palitao ataon'ireo mpanao politika sasany izay efa lasa fomba mahazatra mandavantaona ka manimba ny fitantanana ny firenena tokony ampiarina amin'ireo mpanao politika mamadika palitao arak'izany ny lalàna ho sazy famezana azy ireo hoy ny fanehoan-kevitry ny olo pirenena raha ny fandinihako azy aloha zany ny momba an'iren'le mpamadika palitao reny mino angamba raha ny eritreretiko mila jeren'ny ACC manokana angamba reny satria tsy mitondra fampandrosoana firy loatra le izy fa ohatrany hoe fandrombanana fitiavana fahefana fotsiny le famadihana palitao atsy amin'ny politika ray atsy izy dia mifindrare amin'ny antoko ray ary indray le zavatra nataony nefa atsy ratsy dia manohy an'le zavatra ratsy indray izy ary amin'ny antoko politika ray ary fa tokony hoe andraisana fepetra zany io moa entre zareo samy mpanao politika ny tokony manana ny lalàna amin'ny feny aby ny antoko politika tsirairay fa raha ny tokony izy ho an'ny vahoaka majinika aloha ho an'ny vahoaka dia tokony sazy reny olona reny mirongatra mameno ny tanàna sy misehosehy avokoa ny antoko politika tsy hita tsy niasa nandritra ny taona maro rehefa tonga ny fotoana ny fifidianana sy ny tolom-bahoaka hanararaotana fitadiavan-tseza fotoana izao tokony hanovana ny lalàna mifehy ny fifidianana fotoana izao tokony hanovana ny lalàna mifehy ny antoko politika hialana amin'izao famadihana palitao lava ka hanadiovana ny tontolon'ny politika eto Madagasikara mila famolavolana ao anaty antoko politika manana foto-kevitra sy ny vina mazava amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fanaovana politika ka tokony ho enjana ihany koa ny lalàna mifehy ny antoko politika tokony hatsaraina ihany koa ny fepetra ahafahana manangana ny antoko politika ary raha toaka tsy mifanaraka amin'izay fepetra ny nananganana zay izy zany hoe hatao fanaraha-maso ny aktivité zay ataony antoko politika tsirairay dia tokony misy ho fafana tsy ho anatiny mazava aloha fa alohan'ny hanangana ny antoko politika dia misy ihany ny atao hoe taridanana sy ny zavatra fenitra arahana ahafahana manangana anazy ara-dalàna fa matetika rehefa tafitsangana le antoko dia miala lavitra ny zavatra ny fanarany zany hoe rehefa tafiditra dia tokony araha-maso ihany koa hoe mbola mipetraka foana ve zay zavatra zay sa efa tsy izy tsony ka tokony ho esorina anatiny atao hoe antoko politika ny mpanao politika sy ny antoko politika rehetra no maloto vokatry ny ataon'ireo solombavambahoaka sy ny mpanao politika sasany ka takena ny hametrahana fepetra hentitra sy mazava hiavahany vary sy ny tsy parifary ny parti politika raha ny tokony ho izy ary zany ilaina amin'le adevitra amin'le débat national amin'ny mpanao acteur politika rehetra ny parti politika raha ny tokony ho izy rehefa so fitondrana izy midina ny fotony mitily ny filana mitily ny problème mamadika an'ireny programme azo tanterahana ao anatin'ny fotoana voafetra ary mifanaraka miteti-polam-pirenena zay ny tokony ho izy ary zay ao anatin'izay dia mamolavola ekipa
anao an'izay programme zay a dia rehefa tafakatra izy tonga dia opérationnel fa eto amintsika tsy izany tonga eo amin'ny fitondrana vo tsopotsoponina daholo io fakondalana rehetra io a hiasa aminao dia mivokany tsy lasa lavitra dia miongana. Manana andraikitra amin'ny fanadiovana ny antoko politika sy ny fanaovana politika eto amin'ny tany sy ny firenena ireo rehetra mitonona hopana politika ka tokony hirosoana amin'izay amin'izao vanim-potoana ny fanavaozana ny firenena izao. Tsy ho be tsy androfana sy maniry ohatry ny anana tahaka izao ny mpanao politika nefa ny ankamaroany dia mitady seza avokoa mibezina sy mpanampatra fahefana. Maro amin'izy ireo no tompon-daka tamin'ny fandikan-dalàna fa mialokaloka ambadiky ny immunité parlementaire ka manana adidy ampiatra ny tany tan-dalàna sy ny tsy maty manota eo anatrehana izay ny fitsarana sy ny mpitondra amin'ny ankapobeny. Ny olom-pirenena ihany koa tokony hanafay ireo mpanao politika efa hita fa mamotika ity firenena ity rehefa tonga ny fotoam-pifidianana. 17 Aogositra ho avy izao no anatanterahana ny fionam-be antampony fahaenina mbe efapolo ho an'ireo filoham-pirenena sy gouvernement tao anatiny avondrina SADC izay atao any Afrika Atsimo. Ho tafiditra ao anatin'io lahadinika mandritra izany ny toe-draharaha eto Madagasikara. Mila mijoro sy miaro ny fiandrianam-pirenena ny fitondrana mandritra io fionan'io raha ny faneho-kevitra nentina mpamakafaka raharaham-pirenena androany. Entsora Soary Malala. Ny alatsinainy izao no ivory ireo filoham-panjakana ao anatin'ny SADC mandritra ny fionam-be antapon'ny fahaenina mbe efapolo izay ho tanterahina any Afrika Atsimo. Anjara ny fitondrana malagasy tariny Colonel Michael Randrianirina ny mametraka sy miaro ny lahara-pahamehana ho an'i Madagasikara mandritra fionan'io hoy ny mpamakafaka raharaham-pirenena. Anisany andraisan'ny SADC ny fitoniana ara-politika eto Madagasikara. Mila mijoro miaro ny fiandrianam-pirenena ny mpitondra ka miomana amin'ny toan-kevitra rehetra. Tokony tsy anaiky-lembenana manoloana rotsindry avy amin'ny SADC ny fanjakana ho iatrany ny mpamakafaka. Mila rovana ny fanapahan-kevitra tsirairay indrindra ny mahakasika ny fitakiana ny famoahana ireo mpandika lalàna izay lazain'ny SADC ho gadra politika. Dikan'izay zany dia hiaro an'izay atao hoe fanapahan-kevitra izay zany ny Madagasikara any amin'io fionam-ben'ny SADC io ary ampiseho amin'ny SADC fa miroso ny zavatra atao eto Madagasikara efa eo am-pikarakarana ny fikambanam-pirenena isika ary eo am-famolavolanana ny zavatra rehetrarehetra ny FFKM izay nitendren'ny filohan'ny fanavaozana hitarika ny fikambanam-pirenena. Hitantsika ihany koa fa miroso ao anatin'ny atao hoe dialogue politique ny fitondrana ankehitriny izay entina mandray ny hevitry ny mpanao politika ary hisy io dialogue politique io atoato izay andraisan'ny mpanao politika rehetra anjara ahafahana mametraka lamina politika ahafahana mitondra ny firenena anatin'ny filaminana, anatin'ny fitoniana, anatin'ny atao hoe filaminana ihany koa. Raha iverenana nangataka ny SADC ny volana janoary 2024 ny anolorany Madagasikara tety andro nalalaka izorana iverenana ao anatin'ny ratra voalaza ny lalam-panorenana. Nandefa izany tany amin'ny SADC ny fanjakana malagasy ny 27 ny volana febroary. Voalaza mazava tao anatin'izany fa ho 14 volana ihany no halava ny fitondrana fanavaozana. Voasoratra mazava tao anatin'ity lalaka izorana na tety andro ity ihany ny fanatanterahana ny dinika nasionaly sy ny fanavaozana ny sehatry ny fifidianana na ny refonte elektoral. Mbola namoaka fanambarana ny sy teboka maromaro indray ny SADC ny 27 ny volana jona tao amin'ny teboka fahafito ny antso ny fitondrana ankehitriny anaja ny zotra efa nampetraka hikarakara fokoanandoha andraisan'ny malagasy rehetra anjara. Ny teboka fahafolo manainga ny fitondrana ankehitriny amela malalaka ireo mpitsoka monina ara-politika iverina malalaka eto Madagasikara sy ny amitsorana ireo gadra politika na malaza ireo mazava ny filohan'ny fanavaozana ny 17 ny volana jona. Fa vonina ny fanjakana malagasy iara-iasa amin'ny SADC hirosotsika makany amin'ny fifidianana zay. Fa manaraka an'izay ao anatin'izay fiarahana zay dia tsara marina ihany ny resaka atao hoe misy resaka kely somary mila petraka ilay hoe inclusivité. Ny inclusivité mikasika an'io fikoanandoham-pirenena ao dia efa mazava ny position-tsika aty Madagasikara fa ny inclusivité dia ny fampandraisana anjara ny rehetrarehetra eto Madagasikara. Ny mikasika an'ilay resaka hoe mpanao politika zay exilé politika zay le soratra amin'ny soratra ao ny ady tsotra no avaliko an'iny tsisy olona nanenjika mpanao politika ny teto.
mialoha ny fionany filoham-panjakana ao amin'ny vondrana sadek izay anomboka ny alatsinainy zao nandray anjara tamin'ny fivorian'ny filan-kevitry ny minisitra ao amin'ny sadek izay natao tany Durban ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy. Nifantoka tamin'ny fanomanana ireo fanapahan-kevitra momba ny taridalana stratégique atolotra ireo filoham-pirenena sy ny gouvernemanta mandrindra ny fiona be ny ladinky. Notsindrina tamin'izany ny finiavan'ny sadek anamafy ny hifampiraisana ara-paritra iarahany rehetra mandray anjara sy mifanohana ary mifototra amin'ny hetsika azo tsapain-tanana. No amafisin'ny ministra ihany koa ny mahazava-dehibe ny fandraisana ny tanana ny tombotsoa sy ny mampiavaka ireo nosy ao anatin'ny sadek indrindra ireo fanamby mahakasika ny fifandraisana sy ny fahafahana misitraka tetikasa lehibe momba ny fototra-afitrasy. Miresaka amin'izay fifandraisana amin'ny Madagasikara amin'ny any ivelan'izay, i Jean-Marc Grosguren no voatendry ho masovoan'ny Frantsa vaovao miasa sy monina eto Madagasikara araka ny fampahafantarana ofisialy. Ity fanendrena azy ity izay voarakitra tamin'ny didim-panjakana voasonian'ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron amin'ny fafitony volana Aogositra lasa teo. Izy arak'izany no andimby any Arnaud Gulois izay masovoa Frantsay teto Madagasikara teo aloha. Fa vaovao toe-karena no anohizantsika ny fiarahana. Nitotongana ny seha-piariana kafe teto Madagasikara tao anatiny 30 taona farany. Vokatry ny tsy fivoaran'ny teknika sy ny tsy fahampiana tosika samihafa. Anarenana ny seha-piariana metraka paikady amelona indray ny seha-piariana kafe ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Ahafahana mamaly ny tsena anatiny sy mamerina laza ny kafe malagasy eo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena Tojondrina Tahiry. Ny ena 570 ny famokarana kafe teto Madagasikara tao anatin'ny 30 taona. 7 alina taona teo eo tamin'ny taona 770 lasa 5,000 sy 1 alina taona sisa ny taona 420 sy 2,000. Tamin'ny 770 navita nanondrana kafe 4 alina taona i Madagasikara izay nampidi-bola $770 tapitrisa dolara. Ny taona 420 sy 2,000 nefa tsy misy afa-tsy 7,000 taona no voaondratsika izay nahitana fienana 20 isanjato. Ny totongana ny famokarana raha io tarehimarika io. Maro ny antony mahatonga io fitotonganan'ny famokarana io ho ny tranobe ny tantsaha eto Madagasikara. Antony lehibe ny tsy fivoaran'ny teknika sy ny fomba famokarana sy ny tsy fisian'ny tosika avy amin'ny fanjakana. Ny voalohany amin'izany dia ny resaka fienana ilay vola ampiasain'ny tantsaha zany amin'ny famokarana. Ireo faritra mamokatra zany dia efa sika simba daholo ny fotodrafitrasa entina mamokatra ireny vokatra ireny. Resaka fananantany amin'ny ankapobeny zany dia olana eto Madagasikara ny fananantany tsy afaka manitatra ilay voly le toerana ambolena kafe intsony zany le tantsaha. Eo koa le hoe le voly mihitsy zany le fotoboly mihitsy nefa miantitra eto Madagasikara dia tsy misy fanavoazana le fotoboly ireny. Fiovan'ny toetrandro izay hitantsika le tsapantsika amin'izao fotoana izao fa misy fiantraikany ihany amin'ny fambolena kafe ihany koa satria mifandray amina firongatrana aretina marobe izay araka ilay volantsika teo dia hoe tsy manana ilay fahamanao hoentina mitsabo an'izany na manatsara n'ilay famokarana ilay tantsaha. Amerenana amin'ny laoniny ny famokarana kafe misy ny tetikasa amin'ny fampiasana ny bioteknôlôjia amin'ny zavamaniry hanavaozana ny toeram-pambolena kafe mirefy raha etsy hektara amin'ny fampiasana zanakazo kafe mahatohitra kokoa mamokatra bebe kokoa ary mifanaraka amin'ny faritra samihafa mpamboly kafe. Ka ireo kafe ireo zany dia kendrena mba hamatsy ny tsena anatiny sy hidirantsika amin'ny fanondranana ihany koa ka velaran-tany raha etsy hektara na 100,000 hektara zany no kendrena ho averina ny fambolena atsaraina ny efa misy ary anao famokarana vaovao indray isika. Nisongadina ny fiakaran'ny vidin'ny kafe iray kaopy tao anatin'ny 10 taona. Tamin'ny taona 2012 sy 2000 nahazo kafe iray kaopy ny $200. Amin'izao fotoana izao tafakatra $500 ny iray kaopy raha toka $300 ny tapany. Araka ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpivarotra, miakatra ny vidin'ny voan-kafe eny amin'ny akanazy, ny vidin'ny siramamy ihany koa etsy ankilany. Miakatra eo amin'ny 2 alina eo izy zany tamin'ny herintaona misy maheran'izay. Amin'iny Anosy be iny zany no tena ahitana anazy fa izay zao tena madinidinika dia ohatra tsy dia misy aloha izany zao ene zany mba manafatra kelikely any amin'ny sisiny any dia izay no ahitana an'ilay izy. Misy manana stokany dia amin'ireny no tena betsaka fa le zay zany tsy dia mahita firy fa manafatra kely amin'ilay madinidinika any zany. Manafatra kafe arivo taona isan-taona i Madagasikara izay mitetina $300. Anisan'ny mpankafy kafe ny malagasy sady mpamokatra no mpisotro ihany koa.
fanamby apetraka amin'izao fotoana ny anafoana ny fampiasana ankizy tsy ampitaony eto Madagasikara hoy ny teo anivony ministera ny asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana androany isan'ny sakana amin'ny fampandrosoany ity trango ity ka tsy maintsy resena amin'ny alalany paikady politika matipaiky Entsora Soary Malala. Zaza tsy ampitaona iray amin'ny efatra araky ny tatitra avy amin'ny UNICEF no tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny anafoanana ny fampiasana ankizy tsy ampitaona eto Madagasikara no fanamby mipetraka hoy ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana amin'ny alalan'ny fametrahana politika ankapobeny ny fanjakana nandritra ny fanamariana ny andro androany. Hisorohana amin'izay mety ho antony sy ny fomba ka hitarika amin'ny fampiasana zaza sy ampitaona eo amin'ny velotenany ray aman-dreny satria ny fampiasana zaza sy ampitaona ny vokatry ny tsy fahampiana singaniko manokana dia miasa kazaka amin'izay vokatry ny tsy fananany lehibe asa dia ny madinika no amporosihina anatanteraka an'izay asa zay tsy voatery hoe andraisaka rama io fa mety misy asa amin'ny endrika maro samihafa ka raha ireo loharanony mahatonga ny fampiasana zaza sy ampitaona ireo no sakanana no foanana dia tantratra tanjona dia ny tsy fisian'ny zaza sy ampitaona miasa eto Madagasikara. Karatra mena ho an'ny fampiasana ankizy fahazazana voaharo asa mendrika ho an'ny lehibe io no lohahevitra nitondrana ny fankalazana tsy tokony hiditra anatin'ny tontolon'ny asa ny ankizy nisitra ny lehibe asa mendrika no vahaolana tsara indrindra ialana amin'izany ho iatran'ny ministra rehefa milamina ny sehatra sosialy ho izy ena ary foana manaraka izay ihany koa ny fampiasana ankizy tsy ampitaona marina fa isaky ny 20 volana jona ny fankalazana ny andro maneran-tany iadina amin'ny fampiasana ankizy tsy ampitaona saingy ny safidy ny anamarika izany tamin'ny ity androany 14 volana aogositra ity ny teo anivon'ny ministera ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana. Dia zay ihany koa no hoentsika misedvedivety ao anaty tokafohy aza misaraka amin'ny ary. Les soldes d'hiver sont déjà là chez Cosmos. Du 27 juillet au 23 août, prix cassé allant jusqu'à 40% sur plusieurs articles dans tous les magasins Cosmos. Et plus d'une 50aine de produits. Les soldes d'hiver avec des prix cassés allant jusqu'à 40% sur plusieurs articles, c'est chez Cosmos du 27 juillet au 23 août. Premier venu, premier servi. Attention, stock limité. Cosmos, votre partenaire de confiance. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Big Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Big Crystal. Vive la rentrée avec Big! Fa maninona ary ny olona rehetra mivoaka vato aminareo ny fotsy be daholo ny nifiny? Ny tsiambaratelo dia ny Sanidon. Les dentifrice manafotsy sy mampangirana ny nify. Andramo dia ho hitanao ny vokatra azo avy aminy. Sanidon, les dentifrice tsy mitovy amin'ny hafa. Manadio sy manafotsy tsara ny nify ary manamanitra ny atovava mandritra ny tontolo andro. Dentifrice Sanidon, blancheur et fraîcheur au quotidien. Distributeur Uditex. Fitopia sasatra feno fifaliana miaraka amin'ny Canal Plus. Hatramin'iraika amin'ny 30 aogositra, 30 andro amin'ny chaîne rehetra no azonao rehefa manao réabonnement amin'ny alalan'ny mobile money. Ankafizy ireo fandaharana mampirenika-nakavy. Pardon, vous pourriez arrêter s'il vous plaît? Je peux vous déposer? Tsy tsara izany. Jean, ça se passe mal. Totra fataoko mahity io. Il est à moitié humain, à moitié saucisse. T'es prêt à l'action? Aza tara azy, aloha amin'ny alalan'ny mobile money ndray abonnement anao fa 30 andro amin'ny chaîne rehetra neny ho azy hoe. Pourquoi acheter occasion quand vous pouvez vous permettre un neuf? Tibuta,
la nouvelle marque de laptop fiable, rapide et performant. Dibuta. Vous aussi, vous pouvez vous le permettre. En vente chez Cosmos, distributeur Uditech. Briquet Nitro. Telo briquet, briquet Nitro misy vato, Nitro plus, Nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voanja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana, azo atao coussin ao anakanapé, mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy saoka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana, ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy revo izay tiany. Jumina, tiako Jumina, mangala etaetanaka, manala etaeta, hitanao mpivarotra rehetrarehetra, meilleure qualité, mitondra vitamine C. Vonina ve à fond vitesse. Vaovao be fibre Onias, internet fibre milalalala be ao an-trano amin'ny vidiny tena mirary. 250 giga zao 69 000 ariary isam-bolana monja sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.ias.mg na ao amin'ny super app Ias et moi. Fibre On tonga baingana any amin'ny Ias store akaiky anao. Anohizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Natomboka androany teny amin'ny commune Ambohitrimanjaka district Anambohidratrimo ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay karakarain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miaingy isan'ny tanjona ao anatin'izay. Ny anamaivana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny amin'izao akatoko ny vidira amin'ny mpianatra izao, indrindra manoloana ny fiakarany vidin'ny fitaovam-pianarana ankehitriny. Ho fitsinjovana ireo ray aman-dreny mpianatra amin'izao akatoko ny fampidirana mpianatra izao toy ny fanao isan-taona, manao asa sosialy ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miaingy ka mivarotra fitaovam-pianarana sy kojakojam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Natomboka androany teny amin'ny commune Ambohitrimanjaka district Anambohidratrimo ity hetsika ity. Ny tanjonay zany dia fanamavanana ireo ray aman-dreny amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Moa isika malagasy koa manana izay fiteny izay hoe ny fianarana lova tsara indrindra, ary araka ny slogan ny MMM dia izay manolala mahitsy mamindra aina. Izay eto amin'ny commune Ambohitrimanjaka dia misaotra sy makasitraka ny vehivavy malagasy miara-miainga. Tena manamaivana ny fahatongavana aty Ambohitrimanjaka satria veriko foana hoe io zao tsika akaiky ny ary amin'ny bus milahatra be mandeha miakatra, dia andeha hidina koa mbola milahatra be ny bus io teneniko eo. Dia tonga any tsara lalàna koa mbola filaharam-be koa any amin'ny karana. Dia za efa tonga eto nefa vehivavy malagasy miara-miainga dia tena makasitraka. Voatery miakatra ty andrenivohitra ireo ray aman-dreny rehefa hividy fitaovam-pianarana isaky ny akatoko ny fidiran'ny mpianatra tahaka izao. Antony mahazava-dehibe ny fanatonana ifotony ny ray aman-dreny tahaka izao ho fanamavanana azy ireo. Dia indray ary izay ny taintaina hoe hoavy ary zareo sa tsy ho fa izay tsy dia manao Facebook.
dia miteniteny zay no tonga ary le olona sa tsy tonga kay tonga ihany zareo dia misaotra anazy. Raha oharina amin'ny etsena zany dia mirary le vidiny. Mahafinaritra fa mitsinjo ny maro anaka manampy dia misaotra indrindra ny antoko zany fa tena manampy be da be. Fa raha amin'ny any tony efa tavakatra lafo be fa 2 arivo sady tsy mandeha any Antananarivo mividy an'itony tsinona dia mbola makany Antsara lalàna any freny inona atao aminay mbola 800 frais makany 800 mivery tonga etsy amin'ny havana fotsiny. Ny talata 12 Aogositra ho avy zao Ansoamana indraindray no isitraka izay fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay itoy eny Ambatofotsy ny 20 Aogositra ary ny 12 Aogositra eny Tanjombato. Ity hetsika ity izay tsy farana ratsy amin'ny volana Septambra. Mahery ny 200 ireo mpampianatra Antsara ny fanadinana bakalorea enina amby 22 arivo mbola tsy nahazo ny tambi-karamany hatramin'izao raha ny fanazavana efa herinandro zao no niandrasan'izy ireo zay tambi-karamany zay. Doratsika ny Antsiprian. Mitaky ny amoana ny tambi-karamany ireo mpampianatra ny tsara ny fanadinana bakalorea enina amby 23 arivo lasa teo mahery ny 200 eto Toliara. Raha ny fanazavana voarainy dia mbola nandoavana ny tambi-karamany ireo ny tsara ny bakalorea 5 amby 22 arivo ilay vola tokony ho azy ka raha ny fampanantenana azony rehefa vita ny asa dia isitraka ny anjarany izy ireo saingy ankehitriny efa vita ny fitsarana ny fanadinana nefa efa misy herinandro mbola tsy misy tohiny. Aveto zay mpampianatra correcteur baka 2026 paritra tsy mondrefana vita gnasanay efa herinandro lasa zay nampitamany andoavagny vakasionay fa nisy namanay fa naloha periperiky fa misy koa vitsivitsy mbo tsy naloha ka fagniliagna an'le raha natao hoe nandoavana 2025 ny vola vakasionay 2026 ka izay eto tsy mangataka fa mitaky ny andoavana ny tambi-karamanay io androany satria fa herinandro lasa nampitamany anay ary président mihitsy ny université no niteny fa voavita asanareo fa dialanareo fa ao mandramdialanareo profony periferiky fa namea ka izay reto periferiky sasany miaraka amin'ny résident zay nanaovana an'izao ary mametraka fitarainana aminao nde matoa filoha. Izao zava-misy izao dia miendrika tsy fanajana azy ireo raha ny fanazavany. Sady verivery zany zao aminay tsy fagnajananay mpampianatra ety amin'ny lycée nefa zay nagnaja andreo ny asa nampanaovindreo anay vitanay fa sanandro ampibodibody eo eto zay hatramin'ny omaly raha tokony paye le dernier paiement ho an'le périférique tsy nisy paiement natao ndraiky zay zany tsy mahay raha maro fa dralanay ho azonay androany misy olo tenany maro ao eto zay zany gn'antony nangalanay nareo. Ireto mpampianatra mbola tsy voaloha tambi-karama ireto izay miisa mahery ny 200 ny eto tampi-tanànany Toliara raha toka 12 sisa ny any periferia koa araka izany dia manantena ny ufamahana ny olana haingan'izy ireo hivoahany tambi-karamany malaky. Tetsy ankilany namoaka karanty ihany koa ny pejy Université de Toliara Madagascar manambara fa ny fandoavana ny tambi-karama ny correcteur enina amby 23 arivo dia ao aorian'ny délibération. Iverina eto andrenivohitra isika fa ao anatin'izay fitakiana samihafa zay nidina andalambe ny atoandro teo ireo mponina atao amin'ny fokotany feno manana ambony miandra noho ny fikasana andrava ny tranon'izy ireo no anton'izay etsik'izay arahantsika ny mom'izay. Dia rehefa ela ny adiny nandeha dia le olona ao amin'ny tribunal mihitsy mpiasa ao amin'ny tribunal mihitsy no tonga taty aminay tamin'ny herinandro hoe miala izay ary nitondra ny taratasy ary io tompoko dia efa nanao foana io ramatoa io hatramin'izay ary tsy menatra mihitsy izy tonga aty amin'ny tokantranonay aty ambany aty. Za nanazary an'io tany io nandritra ny 7 taona 20 taona tenako zao. Azonao zany milaza le tompony fa eto akaiky eto mipetraka nanina lalana mandroso very olo misy lalana teo mamboly eo tsy mba nisy olona nanakanao hoe anay ny tany nagaty raha tena manana anazy ny tany tokony tonga izy hoe ore olona anay ny tany fa manangana tranonareo izao mitsangana ny tanonay dia avy milaza hoe mpiasa tribunal
dia miantso izay ny minisitry ny fanajariana ny tany mba hijeranay akaiky an'izao tsindrilena mahazo anay izao fa izay dia tsy hanaiko mahitsiny. Taorian'izay antso samihafa izay nidina teny an-toerana ny tompon'andraikitra teo anivo ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharaha-tany ary nilaza fa hijery akaiky ity raharaha ity ho hitantsika miandalana eo mahakasika izay fa anomoron-dava vetivety voasambotry ny fokon'olona tao amin'ny fokotany hankisirasira ny vehivavy iray mpangalatra kavin-jaza hikoizana rehefa nokarohana nandritra ny taona maro efa ela no nitadiava mpitandro ny filaminana sy ny mponina tany an-toerana ity vehivavy ity isa lasibatra ny kavina volamena na izany ny eny antsofin'ireo ankizy milalao sy ny eny an-dalana ihany koa no entina ao amin'ny komisaria central lanaovana fanadihadiana ny tenany amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Nikolo TV tamin'ity androany ity. Maso ivony Arabia Saodita tonga nanatitra ny taratasy manendry azy ho maso ivon'ny fanjakana Arabia Saodita eto Madagasikara androany i Ahmad Mohamad Al-Haib mariana fa any Maputo Mozambika moa no birao iasany nandray azy tao amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Randrianirina Mikael isan'ny fiarah-miasam-bola ho avy ho tombontsoan'ny firenena rotota ny fanamafisana ny fanatsarana ny sehatry ny fizahantany ny fotodrafitrasa ary ny fifandraisana arabaritra. Ny 4 Aprily 2024 nandefa taratasy fangatahana ny hanokafana ny maso ivony eto Madagasikara ny fanjakana Arabia Saodita ary efa nanaiky izany ny fanjakana ny 14 Febroary lasa teo raha ny fanazavana. The Voice Afrique francophone hiatrika finale annual ival any zoma 14 Aogositra 2024 amin'ny 12 rahalia olona eto Madagasikara ival tovolahy malagasy mandray anjara amin'ny The Voice Afrique francophone andiany faefatra no hiatrika ny famaranana ity fifaninarakira matianina ity. Misy efatra izy ireo no tafiakatra hiatrika ny famaranana izay ahitana ny Sara avy any Benin, ekipa ny Josey original Ekwa avy any Congo, ekipa ny coach Franglis, Dreamer avy any Burundi, ekipa ny Emma ary Val avy eto Madagasikara ao anatin'ny ekipa ny Mewai. Mandeha moa amin'izao ny fifidianana ataon'ny Daolobe anireo mpifaninana ao anatin'ny VeVoiceAfrique.com. Loza mpifamoizana Mardaz RN2 namony ainy izy mianaka olona 7 naratra. Namony ainy tamin'ilay loza mpifamoizana ny tranga Androany maraina teny Mardaz lalam-pirenena faharoa izy mianaka ireto olona 7 hafa no naratra ka 5 no manaraka fitsaboana eny amin'ny Ashira. Tsy misy ahina kosa ny izy ireo. Nandeha taxi Bruce Kofilak avy any Ambatondrazaka izy ireo miakatra tao Andaingo teo Mardaza kareo anefa tojo lavaka ilay fiara ka vaky ny jante tamin'ny kodiarana tao aoriana havanana tsy voafentsony ilay crafter ka nivadika ambony ambany. Toamasina hitafaty tao an-tranony inomenjanahary Elizio efa natao mbay mitady tao amin'ny trano fonenany ao amin'ny dépôt 4e fokotany 23/44 Toamasina efa nanaovana ombay mitady nandritra ny andro maromaro fofona maimbo no nanaitra ny manodidina. Rehefa narahana akaiky ny zavanisy dia fantatra fa avy ao amin'ny trano ipetrahany nomenjanahary Elizio ny fofona tao ambony riana efa simba ny razana tombanana ho andro maromaro ny nafatesany ary nisy ratra ny vatany netin'ny fianakaviana ny azo any mora mangao malalaka misy ariva ihany ny vatana mangatsikany. Andrasana kosa ny toy ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana mahakasika ity raharaha ity. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Nanao fitsidiana voalohany alay nosy ray ao avaratra Japon ny filoha Rosiana omaly. Nosy izay mbola misy disadisa ara-diplomatika eo amin'ny Rosia sy Japon hatramin'izao. Laza vetrany ny prime ministre japonais manoloan'izay fa tsy azo ekeny io dian'ny filoha Rosiana tany an-toerana io. Nanamafy izany ihany koa ny ministra ny raharaham-bahiny japonais. Io nosy io izay nambarany Tokyo fa nalainy ny firaisana sovietika nanomboka tamin'ny taona 5/790 ary mbola mampifanolana ny rotonta hatramin'izao. Dia izay ihany koa no entintsika manakatondray ny fampalalam-baovao amin'ity ality hankasitrahana ianao nanarak'izay hatramin'ny farany. Azadim ny fandarantsika ny fandarana anketsipo rehefa zomato izao fandarana iresana ny zavamisy eny anivo ny anteny mera-pirenena ny resaka dialogue politika amin'izao fotoana izao ny resaka concertation nationale ihany koa aiza ho aiza mahakasika izay fandarana izay
nanasana vahiny misaroto ny mazatra andriamatosaidra zafy-mahova mpamakafaka rahapirenena sy ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny tiako i Madagasikara ny tim zany mamy rabendrina fandarany izay nasananao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao zao tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa veloma tompoko. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Za présenté ny vava. Manomboka amin'ny 5:20 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet, briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Nitro. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.